ampifaniana ry avana malala azo antsika miona toy zao, azo antsika miainy ten'Andriamanitra fa mpizara koa sakafo manazy me tompo antsika amin'ity anio ity indray. Ho aminareo zay olona voantson'i Jesosy Kristy, malan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alarobia 4 Mey 2022 ibanjina antsika ambevitra manao hoe miaso ao mino ny fanamasina. Andeha ry havana hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Aminao Jehova naratako ny fanahiko. Andriamanitra o, ianao nitokiko, aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifaliany fahavaloko aho. Eny tsisy homenatra rehetra miandry ianao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampafantary lalanao aho Jehova, ampianary sitrakao aho. Tario amin'ny famariranao ka ampianaro. Fianao n'Andriamanitra ny famonjena ahy. Ianao no nirasako mandritry ny andro. Amen. Fa
dia hivavaka isika. R'Andriamanitra fitiavanao, misaotranao izay nitahiranay teo ambany fahasoavanao, fa no famindramponao no ny fitiavanao izany. Koa mankalaza, midera, mba mivonahitra narinao masina izay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy toa ianao. Tompo, mamelany fahatsoanay nataonay teo anatrehana vonoa ny elokay, afao zahay. Mangataka fananao masina izay hiasa mahery aty anatinay, andraisanay ny antranao amin'ny alala mofonaina ho anay. Minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finairao antsika amin'ny tinity ravana malala azo hitanao ny filazantsara ny soratan'ny Lioka. Lioka 12, ny andiny 9 ka hatramin'ny 12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Alazaiko aminareo, nazoviny manaiky aho natrehan'ny olona, dia keny zanak'olona kosa izy eo natrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy eo natrehan'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo natrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovina anao teny anohitra ny zanak'olona, dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanamasina, dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy, dia aza manahy izay avalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanamasina no ampianatra reo amin'izany ora izany izay mety holazainareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao hatrany ny fiadanana. Mofinaina vakina tamintsika teo, Luka 12:12, dia milaza ny anatra nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany mba tsy hatahotr'olona sy tsy teny ratsy ny fanamasina. Miaso ao amin'ny mino ny fanamasina, koa tokony tsy hatahotra olona ny mino. Tsy tokony hatahotra olona ny mino. Arakaraka ny fanekena na ny fandavan'ny mpino an' Jesosy eo mason'izao tontolo izao, no mamaritra ny eo anjarany amin'ny andro farany. Amin'ny andro fitsarana dia anaiky izay rehetra manaiky azy eo mason'ny olona amin'izao tontolo izao izy. Eo anatrehan'ny ray, araka izay fanambarany hoe na zovy no mandaha eo anatrehan'ny olona, dia ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa amin'ny olona izay mandaha azy, ka tsy samy mijoro vavolombelony eo amin'izao tontolo izao kosa, dia hiatraminy izay lazain'i Jesosy hoe fa izay mandahay eo anatrehan'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Noho izany ry havana, dia aza menatra ny vavolombelony tompontsika. Miasa ao amin'iny ny fanamasina, ka tsy tokony hanana fanahinany mpino, tsy tokony hanana fanamiana mpino. Ny olona atao amin'ny sinagoga tamin'ny andron'i Jesosy dia nanana fahefana hitsara ny olona izay noverina olona nao fahadosoana tamin'ny fivavahana. Azondrio izy ireo nataony manala olona amin'ny andraikiny raha hitany fa nanao fahadosoana. Azo nataony mikapoka tamin'ny karavasy ireo izay verina ho mandika lalàna. Mampiomana ny mpianatra amin'izany Jesosy, sady nametoky azy ireo mba tsy hanana fanahina ny amin'izay tena alahatra, ny amin'ny fomba entina mamaly ny fiampangana rehetra eo anatrehan'ny fitsaran'olombelona. Ka ho Jesosy, fa ny fanamasina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety holazainareo. Izany ry havana, izany miasa ao mino ny fanamasina io. Ka noho izany, aza matahotra olona, joroa vavolombelon'i Jesosy Kristy. Azao, aza manafanahiny manoloana izay rehetra hatrehana na filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Ray izany ry havana, saina izany, dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny mofinaina ny menao izay milaza fa miasa ao mino ny fanamasina, ka tokony tsy hatahotra olona hitoriana sy hijono vavolombelona, ary tsy tokony hanana fanahina ny mpino ny amin'izay ambara sy ho tenenina. Tompo, vavaka aminao izay, ho any ankonina kristianina tsiraray, hatsiaro andray fanamasina, ka hinan'i Jesosy Kristy ho mpanjakana ny tokantrano, akaraiky ny fitondranao Tompo Andriamanitra. Tompo, sitrandro marary, ka omeny fanantenana mafanasitrana. Mpanasitrana mahindrindry ianao, ka toan'ny asa fitsaboana. Tompo, ampirezo ro azony manjo, vonjeo ireo mareo sikiola sy ireo sahirana. Teo ny fiazakazahana indray amin'ny tian'io ity. Ka tanterao Tompo izay maso sy ny mpanomponao tsiraray avy, ny asa fananao masina, avotiny firenenay. Nivavaka ay dia teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay, rehefa nampiombona anay amin'ny vavaka manao hoe
rahanay eo izay ny an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra mihony an'izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha sy fotoana ray avy nandritsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy aza manana inona faoka ny fihavarana sy ny fonamba amin'ny fisaorana nentina manambara fangatanao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadan'Andriamanitra sy mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.